Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga amin'ity zoma maraina fa 7 Oktobra ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meno fofonena mahavelona. Raha misokatra ao masonao dia izay no isaoro voalohany indrindra fa tsy ny rehetra no manana izany tombontsoa izany fa ianao efa anisany ka dia aoka hodiraintsika ny anaran'ny masina. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainana io dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izahay satria tantanao mandrakariva ary omenao zavatsoa izay tsy voavidim-bola na arena fa zavatsoa avy aminao no amenao anay izay azahoanay fiainana mandrakizay. Mety aiza ianao hiasa ao am-pony tsirairay avy, amboly zavatsoa, amboly fahazaran-tsoa ary koa amboly toe-tsaina mifanaraka amin'ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe ny havian'ny zavatsoa rehetra, ilay ny havian'ny zavatsoa rehetra. Nalaina amin'ny Jakoba 1:7-7 tapany voalohany manao hoe ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony. Amen. Nampisy fisarahana nampatahotra teo amin'Andriamanitra sy ny olombelona ny fahotany Adama sy Eva. Dia niditra teo anelanelan'ny olombelona lavo sy Andriamanitra i Kristy nanambara tamin'ny lehilahy sy ny vehivavy hoe mbola afaka manatona ny ray ianareo, misy drafitra natao mba mampihavana an'Andriamanitra amin'ny olombelona sy ny olombelona amin'Andriamanitra. Afaka manatona an'Andriamanitra ianareo amin'ny alalan'ny mpanalalana. Misaotra an'Andriamanitra aho fa manana mpamonjy isika ary tsy misy fomba ahafahana manandratra antsika afa-tsy amin'ny alalan'i Kristy irery ihany. Aoka arak'izany tsy hisy na iray aza hihevitra fa fahafahambaraka ho azy ny anaiky an'i Kristy. Ny manaiky an'i Kristy mantsy dia fihazonana an'ilay kofehy volamena mampifandray ny olombelona voafetra amin'Andriamanitra izay tsy voafetra. Fanaovana ny dingana voalohany ho amin'ny fisandratana marina izay nahafahantsika miara-monina amin'ny anjely masina sy madio ao amin'ilay fanjakam-boninahitra. Aza kivy, aza mamoy fo, mety miatrika fakapanahy maro ianao, mety ho tafiany fahavalo fetsy dia fetsy tokoa kanefa raha ao aminao hatrany ny fatahorana an'Andriamanitra dia hisy anjely izay mahery maro irahana nampy anao ka ahatonga anao ahery lavitra noho ny herin'ny maizina. Velona tokoa manko Jesosy, maty izy mba ahafahan-doza ny taranaka lava ary velona izy ankehitriny mba hanao fanelanelana ao antsika. Isandratantsika ho eo an-tanany ankavanana ary manantenana Andriamanitra mizotra amin'ny lalana malalaka manko izao tontolo izao fa ianao kosa raha mandeha amin'ny lalana tery ka tsy maintsy miatrika ny fanoheran'ny fahavalo dia tsarovy fa efa misy fanampiana voahomana ho anao. Miala aminy mivoa hoy ny Tompo dia ho raisiko ianareo ka ho zanaka lahy sy ho zanaka vavin'ny Tompo tsy to. Teny fikasana manao ahoana ry izany raha misy izany ny olona manjary manam-pifandraisana amin'ny mpanjakany tany na omeny voninahitra toy ny ery ny fampielezana izany amin'ny filazam-baovao ka mampitsiriritra ireo ny angaviany vitana, ireo ny angarany vitana kanefa misy mpanjaka izay ambonin'izy rehetra, ilay ny havian'ny zavatsoa rehetra, ilay milaza amintsika manao hoe ho zanako lahy sy zanako vavy ianareo, ampiraisiko amin'ny tenako tonga ankohona ny mpanjaka ary ho zanaky ny mpanjakany lanitra. Dia aoka ho izany tokoa no reharehantsika mihoatra lavitra noho ireo zavatra izay mety reharehan'ny olona eto amin'ny tanan'ireo. Raiso satria zavatra tsy voavidim-bola ary tsy voavidim-karena tokoa ny toy izany. Aoka isika handeha tahaka ny zanaky mazava, aoka ihany koa handeha amin'ny fankaherezana ka izany zanak'Andriamanitra izany, izany manana ny fanan'Andriamanitra izany sy ny fahaiza-manaony dia tokony hanana toe-tsaina ambony mandrakariva. Tsy tokony ho kivy isika fa tokony hitsaka mandrakariva satria manana an'Andriamanitra mahery tokoa. Amen.
raha ny malala tsara indrindra eo mbola misaotro anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Ampitoera ao anatinay tokoa ny fahazotoana sy ny fahalalana sy ny fahatsapana tanteraka fa avy aminao izahay ary nomenao zavatra izay tsy voavidim-bola tsy voavidim-karena fa zavatra manan-danja ary manam-boninahitra tokoa. Ampio izay atakatra an'izany ary andeha tahaka ny zanaky ny mazava tokoa ary ahay ametraka ny toeranay amin'ny tokony ho izy amin'ny zavatra rehetra atao. Da io ny mpiaino izay manaraka izao fandarana izao fantatro ny zavatra lalovany, ny zavatra sedrainy ao amin'ny tontolo misy azy ao. Kehitriny dia mbola manankina ny faniriany sy ny fony rehetra eto aminao izy. Tompo kasio ny makasikazy rehetra aza vela hiadirery izy fa tahaka ny ilazanao anay an'io fa ny anjelinao rehetra miaraka aminay dia miaraha aminy ary aoka izy hitondra fandresena miaraka aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Sabiar